L'ambassadeur mizara faliana ho anao. Atolotra ho anareo any indray ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Vona fafy. andreresana ho an'ny Silofo, Hery, Simonety, Saondry ary Aina. Karinna! Karinna! Ahoana e? Fa aivenao ato ihany e. Ary tao mipetraka fotsiny eto ambony fandriana eto fa ahoana? Fa tsy hitako izay atao. Manao inona reo? Tsy hita izay atao. Tokantrano ve tokony ho karakarana dia hoe tsy hita izay atao. Ohatrany tsy mety ange izany e. Sady za koa vao reraka avy nanadio trano teo dia mba maka aina kely fotsiny hoe hitanao io. Efa nety koa ny laoka. So tokony tokony amin'izay. Inona ny laoka? Tsy dia tsaramaso maina aloha ny nety koa. Misy hena ve? Inona no hena io? Tsisy hena izany. Tokony malakilaky fa sao dia tsy masaka. Tsaramaso maina koa hoe masaka izao intsony na dia inona. Atao be apatana be ny saribona tsy ho masaka to. Sady efa firy andro izay tsy mihinan-kena dia tsy mba mitondra hena mihitsy ka iaraha mahita ngeny fahasahivanany. Aza mitady hena izany fa rehefa misy sakafo miditra ny vava dia ataovy ampy izay. Ka nahazatra anay aloha izay mihinan-kena isan'andro tonga mifanambadiana be raha angao mahita an'izany loaka tsisy hena izany tena halako io. Tsy dia hoe rehefa androany ngeny tsy mihinana tsy midika izany hoe tsy hihinana intsony mandrakizay e. Ka matetika loatra maina mihitsy ny tenda. Misy. Fa nanahoana ilay akanjo ve efa voapasoka? Ny teneniko tamin'ny maraina. Le hoe sasana ve? Inona koa voapasoka eo. Le izy ary nga voasasa. Aza mba atao an'izany kosa moa e. Vola 700 omenao. Ny savony azy zao efa 2,000 sao mihevitra. Aiza koa e. Tena marina e. Fa dia savony inona loatra ty savonina 2,000? Le savony hatramin'izay ihany ndana manontany eo ivelany eo raha tsy mino anay ianao. Eny e, emikemika ihany hoe niakatra ny vidy savony fa aiza koa dia 2,000. Ndana ho any tany io. Ianao koa izany ohatra ny inona. Para ny zanako lasopy le izy dia 200 tisisa. Maninona? Voana. Savony angeny nasena ny vidinao e. 700 be azy savony e. Mba ataovy matotra kokoa le fiainana fa tsy mety izany a. Vovo-tsavony azy zao nefa 500. Dia inona izany izao ny akanjo misy loko? Efa hitanao fa maloto be nge reto akoditra reto e. Efa fio amin'io ihany aloha dia ametrao savony azy izany raha rivako. Raha izany no izy tokony asiana fiheverana ihany ty fiainantsika ity. Mitadiavy ianao asa fa tena tsy laso izao. Inona tsara ary aza? Mila miasa ianao e. Tsy vita ny lehilahy rery ny mamelona ny tokantrano. Hitako taiza izay miasa. Na izany aza tokony miezaka ianao fa tsy mety izany. Dia asa inona izany eritreretinao atao? Tsy akifidy fa rehefa mampidi-bola dia efa mety izay. Tsy akifidy. Na ikaraha manasa lamban'olona koa ary moa inona ny olana? Mba mandinika ve no vao miteny?
ka efa iaraha mahitsy zao fa sairahan'izao karinina na dia sahirana ohatry ninona ary be dia za zao ny andeha hanasa lamban'olona fa mba misaina kely raha ho anahy kosa aloha tsy misy dikany amiko mihitsy zany fa zay hinana-kanina zao zava-dehibe hitanao zao fa ny vola tsy ampy ato tokantrano ny vidim-piainana miakatra ambony be dia mbola ilaza ihany ianao hoe tsy sahaza ahoana asao dia ianao ny tokony manao asa hafa fanampiny ka za mikarakara tokantrano kosa ny tokony atao dia tsy haiko mihitsy ianao ty fa tsy mba manaiky toroana hevitra sarotra be zany dia zary ny karakara tokantrano indray raha hiasa samy manao da vao tonga vany ianao menomeno ohatry ny ninona hoe ny lamba tsy voasasa ny trano tsy voapirina nefa nsaina amin'ny asa vola miditra zao noho ny zava-dehibe indrindra hoe ampiana ny vola miditra atao tokantrano ka maninona moa ianao raha mitady patron hafa rehefa tsapanao hoe kely ny karamanao amin'io e za indray miforsenao anao zavatra tseran'ny efa dia hoe fity patron zany kosa aloha manahirana le patron anay amin'izao le tena tsotra be sady tsy dia kely manaona kosa ny karama omeny am'izao fa atonony ihany fa saingy le fiainana mihitsy mba efa midangana loatra eo tokoa aloha dia zavatra mahagagary aza jerere ny soferana manareo rehetrarehetra ireny a mahatsanga trano manatobila dia maninona ny fiainantsika no ohatra izao fa angamo tsy karama mitovy ihany no raisinareo zalako mangalatra hoana koa isany mahalalako olona endry be mivavaka be ireny ve dia angalatra fa aza manao an'izany koa izany no avitany an'io rehetrarehetra oko za koa ary mba gaga amin'izany fa ohatrinona marina molo ny karamanareo e fa nga tena tsy mahatoky amihitsy ianao mialina sy telo etsy izany ve dia tsy navita natsangan-javatra mihitsy ianao sy ianao koa ohatra motifanina ihany rehefa tena ataoko ny fanontaniana motifanina ao ka hitanao fa zange rava tokantrano io zay dia zay rava tokantrano ravarena moa zay ny fitenenao mba nisy zavatra nitsangana ihany angy teo fa tsy maintsy hoe zarana raha voarava ny tokantrano izany ary moa ny ataonao dia ny adalanareo tany zany dia izany ijinja ny vokany ao fa miara-manary ny tsika efa tsy misy hoe ianao rery ny jinjana io tsy haiko hoe raha tiry fa ao nisy tomobila voasakana mindray nge ho ny tany akaikina ambositra tany voasakany dahany ve tonga dia nitifiry ny zalahy soa ihany fa mba tsy maty ny sofera andro gaiko dia tena efa miratsy koa ty fiainana ity tena sao dia mba tsy tokony ianao aso itsony ianao e tena maro e manahirana ry zay sanatria ka mbola tsy fivinetiny zanatsy ka eo mihitsy zao mampieritreritra ho tohizana sahana sao dia ajanona moa e ka sarotra ihany angely hanajanona lizy ara-bakitiny hitanao fa zazo tonga eto zao zao akakanjo fotsiny ke dia depart zay amin'ny enina eo andeha ory aja vo tsy nahita an'ilay zanako akory ve ianao dia milaza an'lesa taona ary fa zay no iziko ny fiainana tsy mamela mipetrapetraka sady amin'io isan'andro ohatra misy maty foana ny amin'ny lalana andehananareo io ka zay no teneniko teo e vaolana angamba dia hoe mifampivavatsika vavaha tsara ho anay ngamo ianao mihevitra hoe tsy mivavaka ny vatanananapetrapetranaty eny samy manany ny anjarany fa mivavaha ihany aloha fa andriamanitra nge afaka miaro zay miankina amina dia tena hoe tsy maintsy mandeha androany be nareo ka zay ariko miasa hoa tsy mamela mipetrapetraka izany volan'olona ho raisinao nefa ianao tsy hiasa dia ahoana zany nefa le vary hoe lalàna sa misy vola afaka petraka ao zany fa varinina sady ny lany taoko vary 3 kilao ny azon'le volana menao iny dia menaka atsasaka tena tsisy vola ty amiko a miandro fandraisam-bola manaraka indray
dia inona no hoaninay eto izany mandra-pahatonga anao? Tena tsy hitako izay hevitra amin'izany fa ianao izay nge lefa teneny foana hoe mikaroa hevitra e. Mikaroa lalana fa dia izaho foana ve andrasana? Izaho mba valy teny lerangaty. Fa maninona? Tena tsy mivaky loha aminay intsony mihitsy ianao izany. Izay tsy mivaky loha amin'ny ahoana, efa meko anao daholo ny karamako ray volana ka tsy mivaky loha amin'ny ahoana. Ka hitanao ve efa hoe tsy ampy ahy iny fa nividim-piainana izao efa tena loza be. Ohatra ny ela loatra izany fa izaho maika andeha. Aleo aloha isolakanjo. Azafady andehanako. Tena tsy miasa saina mihitsy izany raha lehilahy. Ary lakaiza ilay solomasoko maintimainty iny? Tsy hitako izany fa izany mifampirina azy. Ao ve no vehivavy ato an-tokantrano ao tena izay no tsy hita daholo ny zavatra Sao dia tsy tonga taty an-trano koa izany. le blouson anankiray, le volomparasy. Mbola mandry be iny a. Izay kosa e. Ianao izany a manao tsy rambona loatra, efa impirina farako sasao aingana io fa maika hoentiko miasa. Ka iza mahalala hoe andeha androany ianao eny ianao ary programa temaka be ohatran'ny inona. Tsy misy temaka izany. Io eto mandoany ahorym-panatsase. Aza mba manany any ohatr'izany kosa ianao. Mariny azo Raha tsy mandotra loatra ny ataonao a. Tenareo izany rovinandreo izao miverina. Mbola tsy fantatra izany. Aiza koa misy asa tsy fantatra izany. Ka miankina amin'ny toron'ny tenako ianao hoe andeha vita fotsiny miverina ty e, tsy maintsy miandry tono. Dia mba miantsoa foana moa fa indraindray mampitebiteby mandreraka e. Ianao sady tsy miantso ny rehefa tsona tsy mandray telefonina mihitsy. Ataovy akaikaiky ny telefona iny fa atao inona fotsiny portable. Fotsifotsy koa izy. Ao amin'ny plasiny eo ihany. Na ty armoire. Fotsifotsy koa anao inona iny. Tsy hitako koa. Any anaty armoire ho. Izay ary. Andra-piona aloha fa lasa. Izay izany. Bisous. Fa ahoana fampiasana resaka zandry ny azy? Raha be. Fa oviana misaotra anao mankafy ny radio l'ambassadeur 104. aiza ho nitany zareo? Tsy haiko fa hoe teo amin'le mpivarotra izay zany zareo e. Aiza ho aiza io? Hitanao le ery amin'ny kion-dalana ery le ohatran'ny misy mpivarotra bara sy ny sisa io. Mamparafitiavana? Ie. Hitako io. Dia teo zany no hitany. Tao anaty bara zareo? Ny sotrosotro teo dia ohatran'ny hoe mifampisavosavoka teo tena namelatra. Dia tena sura ve kanto fa hidada sy samy vehivavy izany izay niarak'izay? Ka izy a ny rana vidy zavatra tao. Dia izay tena nijeny hoe tena dada be io izy. Vadinareo koa dia adaladala dia akisy ve dia raha vidy zavatra anaty bara e? Toka anay izay. Nga hita e. Dia tao zany no hitany kanto ny izy anankiroa. Ie. Dia maka koa dia andro atoandro be amin'ny roa ve? Fa tsy mba hoe arivariva dia mety hoe mino a. I dada zany tsy nandeha tamin'ny asa ny fanjanona ty ihany. Mety ho izay ko. Ny olona koa nge rehefa manao adalana indraindray tsy mahatsiaro tena intsony. Kanefa ne dia lazay mama hoe efa lasa nandeha izy fa tsy eto e any ambady finandrahana. Koa nahoana no sody mba olona mba mitovitovy kosa zany e. Ikanto ane olona 17 taona fe dia tsy halala ny dadabe any e. Izy aza onona mendroa arivo. Dia nafatra faramafy hoe aza miteniteny. Manao raha imasiny zaza. Zao zao mipotra ny nafenina. Dia ina zany rabavy no atao amin'izany? Ndao izy tenenina. Hiteny lehilahy antitra efa fotsy volo be iny. Dia inona zavatra iseho rehefa avy eo nefa izy olona sady kizitina ho izy azo atao nenenina rehefa mandeha amin'ny lohan'izay. Ko tenenina aloha anarina sao dia ananatsiana eo rehefa avy eo rehefa misy mahavoa azoko. Tsy ohatran'ny anahirana ihany zany. Mananatsy olona lehibe zany fa tamin'ny sasany lehibe zany tsy mety zany.
efa higakam-baoka koa ny tidritra ny dada ty e. Tena marina tsy izay tsy mikolay azy. ka tsy hitako izany izay atao rehefa tsy izay. Olona efa 5 taona mahery ve raha ka dia amin'io a tsy mba ohatr'izay olona fa impiry misarabady dia tsy vitan'izay misarabady fa fatapoko fatam-pirenena fa dia mampirafy vitsy averoa. Za aloha tena mahatsiaro menatr'olona mihitsy e. Efa mba samy miteny azy ihany tsika zanany efa dia mbola izao ihany. Ka izay ny ataoko hoe manina raha verina tenenina andray aman-deha aloha. Raha tsy zazakelyko teneny dada ohatra izany tokony mahafantatra ny tokony ataony izy fa olon-dehibe. Sao dia tamin'izy mamy toka no tenenina sy tonga saina. Sisy an'izany re tsy menatra an'ireto zavikely nefa lehibe reto daholo izy. Na dia tia zanaka pelezana vetsaveroa ty azany e dia efa manahirany e. Nonga sao dia ahoana nga ny fizarana lova rehefa ny ariana any. Inona ny lova ho zarana eo? Ny tany any ambanivohitra? Nga nisy zavatra nitsangana. Laniny amin'ny revy sy ny vehivavy ny daholo ny vola rehetra nefa olona mikarama be ohatr'iny. Raha kely ny vola raisiny le rangahy inisam-bolana. Ankoatra ny bojobojo ny any rehetrarehetra izay mbola tsy fantatro. Ny any amin'ny valo etsy any. Marina ihany aloha izay e. Manam-bola ny reny chauffeur reny. Mandeha makatsa izy dia mitondra commission na entana makany dia efa ankoatra ny vola makany amin'ny patron izay nefa iny tena betsaka ary noho ny karamana isam-bolana. Nga tsy fantatry indry izany. Jaly mihitsy nge mama taloha e. Fa fantako tsara izany. Dia ahoana ry gova? Inona no tokony atao an'izany fa ilany lehilahy? Fahasalama ny hevitra aloha ohatra tsy manam-potoana ifampiresahana amin'ny amin'izany satria ny asako koa manahirana. Dia vela ho eny fotsiny izany. Loranga dia hoany olona efa lehibe iny mahalala ny tokony ataony. Daja. Ie, ahoana? Iveriko hoe matory be koa ny ianareo. Tsy matory aka. Tsy hita fa reraka nanao lavalina izay dia efa ela ihany any taitra fa mba zany hoe mitsotsotra fotsiny sisa. Raisako na dia lavala tahaka ina raha ve dia amin'ny telo dia mbola eo ampandriana ihany. Ka tsy hita ry fa mahagaina. Efa sakafo? Ie, efa ninana ka. Zao daja mahatonga aty a. Mila mailo nareo fa ohatran'ny lehibe ny feo a. Feo amin'inona? Tsy fikafika nareo any amin'ny sisiny any tiako. Inona lety izany tonga dia tsory e. Miaraka amin'izany mamadoa any amin'ny sisiny izany nareo e. Tsy haiko ohatran'ny kôtera angamba izany ny fahafantarako azy raha mifiresaka ny olona aloha. Zanaka ialahy no iresahana fa manahirana kely itsy. Tsy hitako ihany izy ity fa dia izany tokoa ny hoe eto ambonin'ny tany mena tsisy fahavalo. Mamakarina tsy ao? Tsy ao izy. Neny resaka ao izy. Fabaraky eto. Ahoana indray aloha tia mamakary ity. Atao an'izany. Sarotra be ilay teny hoe mamakary inona. Izay no anarany ko sarotra amin'ny ahoana. Dadako ny raha tsy saina be. Tsy miresaka kary-piso ana saka fa hoe mamakary hoe karina dia fanafizakeny fotsiny ilay izy. Ka ny olona ve mahalala an'izany fa kary ny ao an-tsainy. Gasy angihtsika e. Izany kay tena izany ao am-basiny fa mafiresaka fotsiny. Pseudon izany aminay sy vary mifampiresaka dia izany fiantsoana gazy fa tsy hoe. Asa raha maheno an'izany izy ho zakany ve izany? Aza resahana azy izany. Izay vao azo tsongony regny kely eto a mantsy. Maharary ve ny tsongony regny kely e? Dia ahoana izay afera izay? Dia tokony mba hitanitandrina ihany nareo fa malaza raha tsy haiko ny farany. Ary tsy vao izay anie. Mandeha be ny rumeur any. Ilay izy ange efa teneniko teo ihany hoe manahirana. Za zany tsy te hiaraka amin'ny olon-kafa ny ivelany intsony raha ny tena marina. Nefa tsy mety ilay izy. Ahoana e? Inona ny tombony amin'ilay mampirafy? Inona ny zavatra tena intéressant ao? Lahako ilay tsy toa ohatry miditra amin'ny resaka tsy tokony hidirana izany. Sarotra be izy amin'ny fanontaniana zany. Eritreretin'ny lahy moramora ve dia maliko an'izany?
fa le izy a zao fotony any zavatra tsapako le vehivavy zany ohatrany tsy haiko hoe tsy mahay mitondra tena ve sa ahoana fa ny any ivelany foana ny ohatrany hoe matsiro e fa ny atao anatiny a tsy haiko na le fiainana efa mahazatra na ahoana fa na vary sy laoka mitovy zao ihany azy ny any ivelany foana le tia ohatrany hoe tsara izay aloha mba tena fanontaniana tsy voavaliko mihitsy hatreto ary tsy voatohatro mihitsy tsy haiko fa ny anay aloha mbola vao vady vaoka hoe mety mbola tonga amin'izany koa tena kelikely sanatria fa na izany na tsy zany aloha amin'ny maray aman-dreny ihany mananatra ihany aza manaraka ny diako zany fa tsy mety zany aja zany arivady filam-bava eny ny azo ataoko ny atao fa zay lazaiko tanterao zay ny tiako atongavana aza manaraka ny diako zany zao ke hoe ahoana izy te ai moa narosy mama zany tsisy fikatsona tsy azokony ianareo hoe inona ny saranareo tamin'any fantatro ny rehefa mamakary efa taloha amin'ny many ohatran'n'io mihitsy ary nampisaraka anareo vaky aza manajafo ohatry mibakafo ohatran'io e de hatramin'izao ve lah de milaza tsy mahazo foana ny antony sarahako tamin'ny mamanareo izy azokazo vita lafa tsy mety miona mihitsy ny anay tady mikanga ary zay mihitsy nge le tena olako zany hatreto mampanontany tena aho nahoana tsy ambiny vehivavy mihitsy a fa ato raha miresaka nyty mamakary resahany lahy ty azy zao gidragidra lava ny ato tsy mety milamina mihitsy tsy mety mifanara-tsaina mihitsy zay ohatran'izay vady rehetrarehetra ary zay tena mampanontany tena foana nahoana de any ny farany any ivelany koa moa misy ny manita de voasarika foana ve zay le izy any ivelany le tsy alahy mahazo tambitamby tsy vidimbola safosafo tsy haiko hoe tsy lazaina ntsony fa ato alahy vao miditra vao atriri ambaravarana fotsiny masokary de efa mivandravandra ohatry reny iny reny aiza moa ianao no tamana am'izany ka io ane zay le fandehany koa rehefa tratra ny zavatra ny ivelany de atao trano tsisy ilaivana azy tsony tadio ihany koa zay fa io koa nefa ny any resaka voly sao de mba olona tiany volan-daja fotsiny zany na hoe mba mitaditady any aminareo any de zay no antony rahany aminareo mono manambatambaza le olona ve moa hiaraka amiko fotsiny rehefa hoe tsisy tombotsoa anazy fa tsy nitany koa ne fady mavavambahoaka ary daja nio ihany efa miezaka miafina fa mahagaga tokoa le fiainana fa misy mahita foana mahagaga zany hoe mpamosavy sady mandeha misy mahita filaza am'zalahy hoe rehefa afana fiainana hoe le zavatra de mando ka tsy haiko na zany koa manjoa anareo oka le tsy hoany zany resaka zany fa zavatra fa resahana tsisy resana koatran'izay daja fa hoe mitanytandrema ihany fa mahakamo amenatr'olona naizanaka koa ary ny tafiditra anatin'izany tondrotondron'olona molotry ihany koa hoe le ny zanaky ry mandeha mafy sy ange mba menatra ihany aloha sa hono e sao de mba lokona ny ty volinareo ty aloha fotsy daholo e misy zany tsy hitako hoe ka io foana ny resahan'olona efa fotsy volo amin'ny tany efa lojafo rosy zao ny manana be sa moka le tsy de ho zao a oke aninona manao ao mama ahoana tsy miara mandroso salama ve tsy taty zay salama petrapetra aloha aloha isotro reto lamba reto eo petrapetraka de ao a ory mama ty tranonareo e tomikirotana ambony ambany am'izay maloto io ve tsy efa herinandro tsy ny fafa aiza de miteniteny foana ary miary ty hoe fasaindrina tivokako
Tena maika zazakely io indry dia mba miseho miteniteny ahy eo. Maninona zao raha mba hampirinina ireny? Jereo ny lamba ery rehetrarehetra ery amin'ny tany ery reto. Zao ry miary a, marina fa zanabadiko indry, fa tsy manana zo hiditra amin'ny fiainako mihitsy. Zany tompotrano ato dia izay tiako ataony atao. Ary za kory tsy zazakeliko hoe tsy haindamin trano fa efa mandamina. Ka rehefa tsy mety ve tsy ho tenenina? Sady misy antony koa ny matoa tsy vitako e. Tsy haindry koa hoe inona ny zavatra mahazo ato fa tonga dia mitsaratsara fahatany fotsiny. Na izany ariko, vehivavy anie ianao e. Zao mahatonga ny lehilahy tsy tamana ato anatin'ny tokantrano. Izay filazandry azy e. Fa zao fotsiny a, dadanareo inona milamina ny trano na tsy milamina dia fa ela izy tompoko ny tsy tamana tato. Sao dia averindriva vahiny amin'izany koa ary a. Ka zavatra mba ahasoroana ihany anie zany aloha e. Sao dia ny ataonao atao tokantrano no mahatonga azy mankany ivelany any. Efa fanenina kirany amin'ny dadanareo iny a, tsy hitako izay tsy nataoko azy. Fa efa fiainany hatramin'izay izao. Lehilahy lehibe tsy mahay manaja teny, tsy mahalala menatr'olona. Erahana daholo ity fatim-behivavy rehetrarehetra ity. Fa kay ve efa fantatrao zany? Mbola vao tamin'ny mamanareo ny efa fantatro izany. Araziko izany dia ianao nampisaraka amin'ny mamanay taminy, satria efa niaraka taminy ianao a tamin'ny zareo mbola mpivady. Tsisy idirandry izany, sady nga moa zarerany niaraka taminy tamin'izany. Ka izao ianao mizaka ny vokany, toronao indray izany izao. Inona ndraraiko an'izany? Indray izany toetranao e. Fa inona izany nanambadianao any dadanay? Tsisy idirandry ho izany. Ariana koa moa izany ny anton-diandry aty vao maraina. Ka akan'ilay volako ny samborinao ako. Any amin'ny dadanareo alaina. Ianao ve nahakazy dia rehefa avy eo vao hoe dada dady. Ka vidanana hanina ny raha ninana tato izany tsy ala kely ity a. Izy no mikarama, hoe nahitako vola ho andry eo. Fa tonga tsy mampiomana. Za kosa aloha tsy mety an'izany ka ianao ihany no mamerina azy. Miandry amin'ny Paoly eo izany. Mba meo an'izay vola misy any ary aloha izany. Tsisy ho aovandry hoe adaly e. Ka zany izao sahirana e, 2 alina aloha mena. Samy sahirana izany. 5 alina be izao ve rangady ataonareo an'izany a? Tsy manana fa rehefa tonga eo izy miresaka nareo. Ao fa saiko miantso andry izy. Dia mba alamino aloha ty tranonareo aty. Raha tsy olona tsy manan-katao ako. Ianao aza tamana mipetraka atao anaty fako ve dia izany hisahirana amin'izany? Misy manaikitra izany. Inona ny anaikitra anao e? Parasy be ngeza be matavy. Jerezany atao. Parasy nentinareo avy any ivelany any izay. Any aminay tsisy parasy izany e. Manao ny ianao? Saika mba hitady mihaja. Hihaja chauffeur. Fa ahoana? Ka nisy nanondro raha hoe ato izy no mipetraka. Fa hihaja vadiko be zany amin'ny taninao izany e. Ka izay mihitsy ny tsy azoko. Za zao azo voazaiky teny ianao hoe hihaja vadiko. Inona tsara hoe raha matoa ty? Zany. Za koa raha gaga be ianao miteny an'izay io. Fa hihaja izy aloha ty dia davinao e. Ay, andraso mihitsy loha asehoko ny sariny fa ianao koa. Hito. Hitanao io. Fa izy ianao e. Za ny vadiny. Dia ny tsy azoko hoe ianao vadiny dia aty an-tranoko ianao no mitady azy. Fa inona mihitsy ny tena tianao atongavana raha matoa ty a? Isy loko vadin'olona. Ka zao saika itadiavako anazy e. Herinandro izay a, tsy mipointana tany amiko mihitsy.
nefa misy vaovao mampaly saika ho teneniko anazy. vaovao inona Be voka dia maninona ka izy no rainjanako. andrekakyo ary tia mihitsy ka izany no mpanadala ny vadiko any ivelany any a tratrako ty androany. Iza no tena mpanadala e? Za sa ianao? iza ny taloha ny zaza roa taona sa ny zaza vao mipetraka ary kiala kely tya Tsy raharahako izany. vehivavy ty raha tavavoaka n'io varavarana io androany. Mba jereo ihany aloha le gabari vao miteny an'izany sao dia matimaty foana eo dia efa miteny azay. dia itovy ve mivoko mangavany amin'ny sisiny sy mivoko fromage aty ampivoatany e tsy metsika eo tena ratsy tonga izy zay. Za koa tsy aleto mihitsy e. ay fampitady eto izany ary aza mipetrapetraka amin'ny sezako eo Hoadray vizaka raha matotia. raha manakambo mitsangana apiditra ny ty eto ambany tafotraniko azy efa manahirana ahy. Tsy maintsy mipetraka eto anaty. mela teo a tenenina ve Hey gadra. Olona mitondra voka nge za e. kina andraraiko an'izany. Hitondrako certificat médical ty fahitan'ity tsara zany. hoe dollar ty dia azo entina rehetra fa iaza tsy ameko atena noviana zany a mazava. Mba malalatsy tiany e. Raha tianao izy nanaja anao, tsy mampirafy anao. Efa za indray zao ny tiany, zay ny tena mazava. kay fa misy salama ngano to mampiantso maika dia maika ty ianao. Salama tsara daholo zay ka. Ka raha ny fiantsonao ato amin'ny telefona dia ohatra hoe misy olona efa mibavahoana ny fahafatisana za manao an'ireny fa manapaka-lalana ny raha olona. Izy aloha dia misy olona mba vahoana amin'ny fahafatesana mihitsy. Inona koa ary ty teneninao fa inona tena marina e? Momba ny fiainanao mihitsy ry dada no nampetsoko anao maika. ay ve hoe ahoana Arak'izay hoe mba vahoana amin'ny fahafatesana amin'ny fiainanaoko. Ty toetranao e. teniteny foana Dada, tena menatra iresaka aminao. Za zanakao vavy ianao ray aman-dreny. Nefa efa mampiteny mona loatra le zava-misy dia tena tsy maintsy miteny ihany e. tsy fidinao anany iry izy ry miary tsy haiko tsy hitako ny tena hoe anazavana azy aminao fa tsy fidinao anany mihitsy zao. Eny e, raha tsy fidiny ary dia zao asan'ny devoly zany mahazo anao io. Noho izany tsisy vahaolana afa-tsy mivavaka. Mila manolotra ny fiainanao an' Jesosy ianao. Sady ny hoavinao ange tsy fantatrao e, ny fanahinao. Lomano anatin'ny faratsiana loatra. Dia raha maty ianao dia ho aiza ny fanahinao? Zany ange dia efa mampiasa ny saiko daholo ry dady. Araka ny teneniko teo hoe tsy fidinao anany izy mba efa nandeha feritreritra kely tamin'izany rehetrarehetra zany hoe raha maty amin'izao moa dia ahoana zany nefa tsy hitako e tsy hitako ny atao fa inona zany torohevitra ary inona ny ataoko. Zay e, atolory an' Jesosy ny fiainanao a. Fa rehefa manana an' Jesosy ianao dia miova ny fiainanao satria izy no manova. Mibebay e. Sotra betsaka fa zao fotsiny mahalasy eritreritra kely ary miary tena tsy diso zany torohevitrao zany sy zany zavatra resahanao amiko zany kanefa tsy ampiovan'inona Tsy ampiovan'inona. tiako tenenina dia zao ny vehivavy miaraka amiko anefa be bebe efa betsaka mihitsy fa zay ny ataoko hoe tsy ampiovan'inona. Jesosy tsy mijery an'izany. Rehefa manapa-kevitra fotsiny hoe hiala ny fahotanao dia izy indray no manovanao. Sady zao ry dada, eo ny fiainana mandrakizay, eo ny fiainana any an-danitra, fa na ny zavatra etỳ an-tany koa zany hoe misy valiny daholo ny atao rehetra. Dia raha sanatria ary ianao baby nataonao dia ahoana?
jaly any ianao menatra anao efa moa zavatra efa iainana izy ty tsy hitako tsony tsy hitako tena tsy hitako azo ovana ho azy zany mandray an' jesosy ho tompo famonjy ny fiainanao ianao mibebaka amin'ny fahotanao miezaka mihitsy hoe tena za to mpanolotra ny fiainako anao dia tapa-kevitra hiala mila décision ferme mihitsy zany le izy leo ary rehefa hita hoe eo mbavahoana dia anao an'izay tsy mety zany aiza ny alalanao raha sanatria hoe eny tsy hoe sanatria mirary loza fa raha sanatria moa hoe iny ianao amin'ny sofera iny no voan'ny accident tapaka nga izy hibebahanao zany tsony ka ny mahatonga miteny an'izany kery miary dia izao reo vehivavy miaraka amiko reo ohatra ny tiako daholo dia tsisy tiako avotsitra moa zany izy dada zay nge le olona ny tsisy tiako avotsitra dia sanganiana be tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ianao tsy mety mihitsy zany avitsory zay va tsy ara-dalàna izay vita soratra aminao ihany aloha fa hodinihana rery miary dia misaotra ny amin'ny anatranatra fa misy oeritrereto izay ary inona moa zany nataonao nanatitra tany aminay zany Sofia nanatitra ady ahoana tonga tany mivady aman-janako tany ianao niady tany mitady anao nahoana fotsiny zao ianao tsy mandalo aty amiko mihitsy ka alalana vaiza kosa moa ny ahafahanao mitsotsotsotso any ka tsy maintsy makany efa fantatrao fa rafivavinao ny any dia inona ny mbola alianao any mba misaina moa e zao fotsiny teneniko anao ianao tato ato tsy nandalo tany amiko mihitsy ka sahirana matoa tsy mandalo e hitanao fa sofera ny asako dia tsy maintsy tadiaviko amiko amin'izany ny tena mana fotoana atsoko amin'ny telefona dia messagerie foana ny telefona aiza moany tsy ho alehako any nangalako renseignement dia hitako ny tranonareo sakao ny vokany zany sakao ny vokany tsy raharahako e zao fa hiteny ny vokany aminao zay ny atongavako inona le izy fampitsodranotsika tapaka ny fifandraisana tsy manaiky an'izany aza fa nahoana nataonao an'izany zay e tsy misy hoe ahoanahoana fa zay dia ahoana ty zaza ty akiboko ty zaza ray ve tsy ho velonao e tsy manaiky an'izany mihitsy aloha dia aninona ianao rehefa tsy manaiky nampanantena ianao hoe anambady anà zay no natonga n'ity zazy ty ko nahoanako vetivety io ko hoe izy saraka amiko sa misy vehivavy hafa indray any oka kosa aloha azava ny resaka za tsy nampanantenanao mihitsy hoe anambady anao fantatrao tsara mihitsy ary nitsoroko fa za efa manambady aman-janaka fa fiarahana tsotra fotsiny ny atsika ianao zany ny diso fandray hoadray sady zao ny teneniko anao andray aman-dreniko tsy anaikinaiky foana amin'izao dia mba alaminonao any alamino any ny resaka fa za kosa tsy hiditra amin'izany tsony ohatra moramorainao izy ty ka ho asarotina indray ve tsy manaiky an'izany arangaty tsotra ny any teniko ary tsy tiako alavaina tsony vinoy ao anaty répertoire ny telefonanao ny anarako dia vita aza hodikodinao amin'izay répertoire any ny resaka fa ny amin'ity zazy ty ahoana efa nyteny anao fa tsotra zany avy alao koa aloha le zaza ho tonga ety ambonin'ny tany e ka izy tsy maintsy ho tonga dia ho raisina amin'inona dia ahoana nitezaina azy ahoana no aviny ianao ve mahalala ny rapitso e tsy fantatrao zay fivadiky ny fiainana rehefa avy eo fa avy alao aloha ny amin'izao dia alao samy vita ny amintsika tsy manaiky azy zany aza sady zao nahoana fotsiny zao koa ny fiainako mipitehanao za nge tokony anina ny tokantranoko ara-dalàna fa nelingelenina fotsiny ka zay mihitsy zao no isany mahatonga miteny hoe aleo misaraky tsika dia amin'izay manana ny fiainanao milamina ianao tena tsy manaiky an'izany aza tsy manaiky an'izany io ndray tsy mbanao io ndray le vehivavy sy ranomasona tena tsy manaiky an'izany aho
misy zavatra zao kely fiainako zao ve dia somano nefa tokony anina ny tokantrano ara-dalàna mahavaolana ve ty ranomaso ty tsy manaiky aho a alao tsy misaraka zany sady zao koa za mbola tianao raza misaotra ihany aloha amin'le fitiavany fa na izany a raha dia nio tsara ihany fa za etika fa napobe loatra tsereo ny zanakitsika iaja dia tsereo koa no hoaviko tsereo no hoavy ny zanakitsika alao hivady ihany tsika fa tsy hisaraka za mba afabaraka ny fiarahamonina afabaraka ny ray aman-dreny koa sofia azafady aloha le tomaninao a tsy mahavaolana ka makara resaka zanaka ianao dia tsy horery angeny zanako ary tsy horery ny jereko fa tsy maintsy mijery an'ireo zanako rehetrarehetra reo zanaka dia raha ohatra ka hoe zao ary hitanao zany ka ianao manan-janaka be dia be zanaka rehetrarehetra reo ozy izy ianao eny kefa zay zava-misy e vanina taona ntsony fa zao ny any teniko aminao a tsy hanadino ny zanakao raha zay ny tena alahelo fa za matahotra fa hojereko tsara ary ota izayntsika tsara io fa za malahelo ianao dia mba jereo ihany koa no avy ny fiainanao fa ianao nge raha mifikitra miaraka amiko dia vita ny aveniranao e satria za tsy afaka tena hoe nambady anao ara-dalàna kosa aloha e hitanao za ny fiainanao tena ny laha tsy manjary mihitsy ianao eny ary mifona fa efa zay lo moa zava-misy dia ataoko ao anantsony moa efa ranoraraka zany rehetrarehetra zany tia misy vola aloha raiso dia tia fotsiny koa ve tia aloha no misy aty amiko e amin'ny fotoana manaraka afaka manampy ihany karakara ny tenanao a andraisana ny zazakely koa ohatra manana ny fitaovana tiareo ampy eny e fantatra fa tsy ampy iny fa ataovy ihany aloha mavita zay vitany kosa mba hividividian'ny kojakoja samy hafa eny ariko zay velomenao manakory izy io io izy io e remoka be io teo izy menimena be fa zao izy manatory menimenina be ahoana fa zay fa marary azy daoly ny tenako fa tena inona marina zany no mahazo azy ohatrany hoe aretin'ny prostate ony fa tsy haiko hoe ohatrany hoe aretin'ny olo lefa mahazo azo taona angambo zany za miveo tsy manahirana be dia tsy fantatra fa nisy dokotera namako zay ihany tamin'ny malariva nizaha azy teo dia zay no nyresahany fa za moa tsy nanontany hoe ina le tena andaozany aretina zany fa zao alorogova mieritreritra hoe sao dia tokony amory ny piraitapo rehetrarehetra sy ny zana aloha tsika fa tsy vita tsony ange le fikarakarana e sa manany mahasahirana azy daholo zanany reny zanany rehetrarehetra reniko ny tokoa ary miary eto avy vo lasa saina hoe fa izy io moa zany firy ny tena vadiny raha nyfahafantarandre azy raha ny tena fantatra aloha hatreto dia efatra enjany izy ity ka sady ny olana ny dia izao e marina fa hoe niteraka tany amin'ny sisin'ny tany izy tsy haiko misy eo amin'ny sivy sa valo fa ny olana tsika sy nirery zao nefa atao hoe lehibe miasa manano tokantrano fa ny ankoatr'izay a 9 taona 7 taona 6 taona ny farany zoko indrindra 9 taona inona vitan'izany ary tsy vitan'izay fa izao raha ataoko hoe amory an'ireo vadin'ireo koa ary a ahoana ny fomba amorina olona pirafy eto dia nytily laho tenena zany atsika ny fatrarany rehetra eto ko raha mindry mandinika dia iza zany no andrasanao zay ny fampidiniany eto ifataitra meo rano a anadaja meo rano no andano ndre makarano any rano tiare
tandeha misokofina zay zay ary atao viavavy aloha ny ondana fa aza mitsilany mirirana ohatrany nareo ny ao lafa tsy mahitako vy maso iza nareo ny ao e zay darery fanakaiza daholo ny olona i giova sy miary reto ay marary arakizy nanahoana tokoa aloha zao dady tena marary de aiza le marary ay marary aiza le marary rehefa mivoaka ny tena marary reto ay marary rehefa mivalam-betiny sa mivalan-drano izy roa misy letsy oatra loza zany hoe mipotsaka zany ny kopelina aza manany any lary jova le fofatiko vola kopelina na kopelina efean'le chauffeur mantsy rehefa ela de lasa misy morahitra kely pio arakizy daja aza minainaina aloha fa manahirana be marary e ka maninona mirirana be ohatr' zao e araro onjeo de akana dokotera zany kojerena fotsiny eto fe lay misy volotinazy vela ho faty fotsiny eto angalao dokotera ataoko efa teo malariva fa milaza iverina izy rehefa aveo de alaivondray aigny na alaivo androany ataksitam-belona beko ka ny volana ery dada tsy misy zao e tena sahirina na io miariny tsy fantako inona mazaraka anareo karakarao karakarao sy andao le sy hoentanany amin'ny hopitaly aloha de hita eo ihany zany ma tsy manamboly ory reto ka any am'ireny le hopitaly le rehefa vita ny fijaboana vao mandovo vola reny marary mangina alory daja makaleo be nareo tsy afaka niaritra kely mihitsy ny ve efa elany neretako de ino ty atao iny marary avary loandry avary ndana mivoaka vetivety azakitaka mo izy ano fa jereo ty ataony mamenatra nana fa mampivoaka azy vetivety letsy mba mahalala menatr'olona ary dada zanaka fa lehibe io fa maninona efa ino tavomandro io fa maninona hoa tsy malatsaka letsy zaho niditra be tamin'ny fahatanorana zao aty amin'ny fahaterina vao mitaky nga everinao tsisy efehany io ditranao io naretony olona mitamatra ao amin'nka daholo zao tsy vitan'zay hoe sahirina fotsiny ianao fa nany vola ikarakarana anao raha mbola voatadiavinao hoe aiza eto any amin'ny hopitaly aletsy tena mani miary eto any amin'ny hopitaly aletsy vy am'izay aloha ao mangalasa izy tsisiny ny tena olana koa ngery dada nareo ve tamin'ny fahatandrana tsy mba nalala mba nanangona nefa mba olana nanany maizy azy nanao angoniny eo e tsy hitako zay dika lefa nana raha ohatr' zao mba olona ny karama be ihany nefa de zao manangandoalika fotsiny ao sisa mialatsiny madama fa tonga ty aminao fa voahiraka ianao moa no madame Sophie fa hoana ianao madame Sophie le eny tokoko fa misy ino afaka mandrosy velo azafady e mandroso eto tokotany eto ary tsy zany fa zany zanaky raja gova ny anarako zanaky raja lamatoa raja chauffeur mino fa fantatrao tsara izy ay de ahoana inona anao aleranao aty efa fantatro moa zany fa rain-janakao izy ka izay nao tonatongavako aty fa maharizy am'izao fotoana zao de mila fanampiana avy aminao zahay ino moa nidirako amin'izany na marary azy izy
nanaovany aza tsy hitanao ohatrany dre fako reny nanaovany ahy tsoroko aminao tsara fa izy ange tsy namelona n'ity zanako ty e be voka n'ity zanako ty a nameny vola kely eny e iny moa zany fomba fifandraisanareo tany aloha tany tsy de hidirako loatra fa maha-olombelona raha fantatrao hoe olona mifankaty taminao izy de resaka fitiavana hoe fangorahana zany no angatako aminao hoe inona mba azonao atao anampihana anazy za aloha tsy angoraka azy zany mihitsy satria ny fiainako azy ampotehany aoka de azava aminao ny resaka madama mba mahalahelo koa za tamin'ny nanaovan'ny fiainako ka ndraindray ny anenenina na zao ataonao zao tsy manenina am'izany aka sady tiampahafantatranao koa hoe ny karamany ane zany hatram'izay teta ty aminao foana koa no naviliny azafady a ny dadanao manika olona maditra e milalao vehivavy avetsy ambe roa fa anisan'ny niaraka taminy ianao raha hita am'ireo olona voalazanao reo tsy efa teneniko anao zany hoe vao be voka n'ity fotsiny a de nitsoahana ka inona zany ny fanampinazonao atao aloha am'izao e marary mafy izy ao tsy hitanay zay hiavaratana zao aloha ny teneniko anao a tsy misy meko azy na ariary azy fa rehefa maty kotsy izy a tenenao fa andevona azy ha aza bevava raha matoty a raiko niteraka avy de ozonao faty mbola mitsapitsika zao ka zaiko ianao ohatra mampiakatra zany lasa ohatran'ny mahay vavabe ianao zao fotsiny teneko anao madama na tianao na tsy tianao de ninana ny fanana ny dadanay ianao ary nisan'ny nampijaly anay zanany koa azafady a se zao ianao mitetika anao afamaina tsy za mihitsy zany ny dadanao no maditra loatra iarahany daholy na zokiny na zandriny na akizy na olona lehibe vo mahita vehivavy de tsy maharay lamba de anampy ianao sa tsy anampy tsy anampy aho ay merci ary ampafantaro azy raha ngaty fa mijinjany ataony izy zao a Izy mba nisy tonga teo ihany very ny vehivavy ny dadanareo rehetrarehetra reny tsisy nitsidika taty aloha fa zay no nandeha tany amin'ny tranony zareo fa izy tsy nentina andeha nakaty sady zay fantatra anay na lehanay fa zay ny tsy mahafantatra zay afaka ohatran'ireny zany ary moko avela ho no hoaniko izy ary hono tsy ny raharaha azy tsony efa tonga tany ambositra mihitsy raha nisy fotoana nakany anankiray iza koa ny any ambositra le any re madame Sophie zay fa tena vavany azoko avy any efa kala Sophie e angaina fa ny ambositra fatako hoe tsy leo valy votaka zay de ahoana fandehanao aloha e io izy io e raha tsika mahita io efa vita daholo ny analisy rehetra rehetra de ahoanao zany dokotera voango diabeta ny rein rehefa votateraka hono prostate de zao koa tapaka lalan-drahatra any amin'ny masony ara hono tapaka lalan-dra andriamanitro inona daholo zany de zany e ny tongony mivoto be io de io masondila sisa mihetsikaetsika fa mivatamanontolo efa tsisy mahetsika tsony diso be loatra ho ny alcool ao amin'ny vatany de zao izy tsy mihina tsira sakafo ny tsy asiana sira mihitsy mampalahelo aty dadanareo tena ratsy fefary zao tokoa ny hoe zay afafo de jinjay mba mitandrema iandraka izy amin'ity fiainany ity a de mbola tanora de mba mandehana mahitsy manaova ny marina so rehefa lehibeko tapidalaka le ohatr' zao ny tsy azoko hoe ianao koa zany mba miseho be sermoni ny fa tadidinao nefa ianao nampisaraka ny mamana isy dadanay okizay moa hoe tsy te hilady aminareo ny atongavako aty avatra efa lasy zany de mba misy fanantenana velozy ny dokotera so de la ny vola hitsabo fotsiny eto koa zay indrindra hoe mbola eo ampitsabona ozy iziko raha fijeriko azy loatra ny tsisy fikatsony ka maninona raha tonga de resana le dokotera de asorona le oxygène
tena mijaly fotsiny eo io jerety izy dia mivolako nefa mikôty any ato isan'andro veranga misy efa 2 hetsy 3 hetsy ndray andro fotsiny ka izay ny ataoko sao dia resana ilay dokotera fa lazarany tsy manam-bola mihitsy amin'ilay natsoanareo teo e tsy resa-bola mihitsy izao ny andehanako aty fa mba hitsidika fotsiny mba hoe manala didy nefa dia any kosa mieritreritra da eo sao dia mba afaka ifanampy aminay anao fa tena maty izay mariny inona raha ny vola ananako eo efa be da be ny izay volana voakana izay zaranareo ary mba tonga aty miasa mo ataoko efa nanity tsy ampy an'ny tonga dia natelan'ny fanafody sy ny karazany tato dia tsy hitako tsony izay anidy eo sao dia mbola misy zavatra azo amidy eo aloha e ianao zao no tonga nikarika vaolana ko anay rehefa mandeha ambany lohanay zary veraka izy efa firy taona izay tsy niaraka tamin'ny dadanareo intsony dia mbola za ihany ny anananareo amin'izany miary ary io dia efa raha trosatrany amin'ny banky any zao hatramin'ny maly izy nivezivezy nanao dosie tany dia fa mba nahazo vola inona aby ny entana mbola ao an-tranony eo io nga nangona ninina zany nareo tokony nahitany zavatra nisy tao dia reny ary mbola betsaka ny miala tao avy eo radio kasety kely efa tamin'ny taona 20 io zao sisa ny mianganao dia ireo komody kely sy fandrinareo tena aloha reto resana dokotera tsy hisy pika tsony ny olana nge raha maty any an-trano any io dia sao dia ananatsiny eo indray sady zay eo ihany fa sao dia sao dia mampanenina koa zany hoe mandatsaka ny olona zany fa tsy avela ve dia efa miandro izay androny eo dia avela ijalijaly eo zany izy nareo milaza efa tsy manam-bola tsony amin'io ahoana zany ro miary zavatra azo ataony e zany ny tena olana amin'ireny dia izao e vao antaninao an'izany ny dokotera dia izao mivaliny hoe anay mpamelona fa tsy mpamono ka nga ny dokotera ny andoha vola fa hoe mona afantarinao hoe azo atao zany zavatra zany efa fanaony olona zany efa naheno an'izany ako fanaonareo fanaonareo ahoana fa efa fanaony olona ho azy zany hatrany an-dafy efa zany daholo ny fiainana ko maninona ary raha ohatra ianao no miresaka amin'ny dokotera ao e ka aiza mibiraony ary andehanako any za hoe dia olona e rehefa manaiky nareo da dia hiresaka amin'ny dokotera fa rindresaka be ngetsika izany e jere ohatrany mialaina atso dokotera koa toa tsy izy tsony ty jereo minitsinjitra jereo ny amin'ny masony e tsy izy tsony io rakizy fa maherera miary tena loza renareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe vona fafy nolalaovin'ny solofo ery simonety saondra ary aina